Fantatsika tsara ary ny raha nahita fa maro ny resaka mandeha tsiroa ny mahakasika ny Araho Ambohimalaza izay namoizana ny ainy malagasy maro tao Antananarivo renivohitra tao ka eto indrindra dia mitohy izany ny fanadihadiana mahakasika an'ity Araho Ambohimalaza ity araky ny volazany ministra ny fitsarana hatrany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tabaka an'ity chaîne ity tena kompitia androandroany ity arakin'izay fanatsipiko zay dia ny mahakasika Araho Ambohimalaza no tena impanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fandalovany filohan'ny fanavaozana tany Toamasina tany mpanakanto miisa 570 izay nitolorana maraboninaitra tonga tao Toamasina ny filohan'ny fanavaozana Republika ny Madagasikara ny kolonely Mikael Randanirina sy ny ramatoa vadiny ary ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay nahitana ny ministry ny ponina sy ny firaisankina mpiahy ny faritanin'ny Toamasina ramatoa Sidoni Raharnirina ary koa ireo manam-pahefana any an-toeranany. Nisy ny fijerena manokana ireo mareo fara-pivelomana ka nanomezana vary 520 tonna, siramamy 1 tonna ary menaka sakafo 50 bidon. Teo ihany koa ny fanolorana maraboninaitra ho an'ireo mpanakanto izay misa 570 fitaovana ho an'ny centre d'incubation Toskar ao Salazamay hahafahan'ireo tanora manohy ny fiofanana famoronana asa amin'ny alalan'ny zavakanto. Midika izany fa miezaka manakaiky ny vahoaka hatrany ity filohan'ny fanavaozana ity amin'izao fotoana izao satria ny fahefana ho an'ny vahoaka ary tambirina ndraikitra ho an'ny vahoaka ihany koa izay ho atao rehetra izay ary ny firaisankina no hery izay mitambatra dia very aleo halanandrina toy izay halam-bahoaka izay moa ny fitenitsika malagasy zay ka io indrindra ny mahatonga an'ity filohan'ny fanavaozana sy ireo rehetra miaradia aminy ity amin'izao ankehitriny izao hita fa tena miezaka mafy manakaiky ny vahoaka mandrakariva izay satria ny vahoaka tompony fahefana ary ny fahefana izay omena izy ireo dia fahefana indrana avy amin'ny vahoaka ka raha toa ka tsy misy ny vahoaka manome fahefana dia tsy misy ny manam-pahefana afaka anatanteraka an'izay adida manandraikitra izay nankinina tamin'izay ady amin'ny retina impox indray nanome fanampina $400 ny gouvernemanta amerikana izay voalaza fa tamin'ny volana desambra 2024 no efa nanomboka ny asa mifandraiky amin'izany. Isany efa nampiasana ny vola ny fanamafisana ny fanadihadiana ifotony ny fiatriana ny valanaretina any amin'ny faritra Boeny sy ny fampandehanana ny rafitra nasionaly izay misahana ny fitantanana ny vonjitaitra ara-pahasalamana. Eo ihany koa ny fitaterana sy fitonjarana ireo fitaovana ilaina amin'ny fandraisana antanana ny marary sy amin'ny fitiliana eny amin'ny laboratoara. Mijoro hatrany koa i Etazonia amin'ny fanohanana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny tetikasa Strideshilip. Midika izany fa mitohy hatrany ny fiarah-miasa ny Amerikana sy ny Madagasikara amin'izao fotoana ny fanavaozana izao. Engane mba hitarika amin'izay tena fanavaozana izay ihany koa ity fiarah-miasa amin'ny zareo Amerikana ity fa tsy sanatria akory tombotsoa manokana ny any hafa na ihany koa tombotsoa manokana ny any ankilana fa engane samby hazo tombotsoa avokoa ao anatin'izany rehetra izany satria matetika voa foana mantsy Madagasikara eo anatrehan'izay fiarah-miasa amin'ireo firenena vahiny izay fa ireo firenena vahiny dia tsy mba voa mihitsiny ao anatin'izany rehetra izany ary zavatra efa hitantsika hatramin'izay moa izany rehetra izany ka engane mba ho tena fanavaozana tokoa ny zava-hoisy amin'izao fotoana izao. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity Araho Ambohimalaza ity izay efa niteraka resabe tao an-tambazotra sosialy moa ity Araho Ambohimalaza ity efa fotoana maro izay. Raha ny fantatra trany fony Fanirisoa Ernaivo izay mbola tsy ministry ny fitsarana na mbola izy tany ampitandranomasina tany dia efa nanozogozona mafy izy tamin'izay fotoana izay niezaka nanangona an'ireo porofo rehetra manoloana iny raha von'olona teny Ambohimalaza iny izay nisokajina ho fanapozinana ara-tsakafo nefa dia nilaza mazava tsara moa ity ramatoa ministry ny fitsarana amin'izao ity tamin'izay fotoana izay fa tsy fanapozinana tsotra no nisy tany Ambohimalaza iny fa fanapozinana izay nininana tao ary misy olona voakarama tao ambadika an'izany rehetra izany araky ny volazany hatrany ary nitsikitrihana tamin'izay fotoana izay fa resaka botilitsy madegera ho izy no natao tany Ambohimalaza iny ka natonga an'ireo vahoaka marobe izay maty nandritra ireny fisakafoanana tamin'ny anniversaire tany Ambohimalaza ireny ka mendrika anaovana fanadihadiana ilay resaka papasaosy ho iatrany ny ministra ny fitsarana. Nisy tamin'ireo olona narary no tsy nihainona amin'ny mahavavolombelona azy nandritra ny raharaha fanapozinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza
izay niseho ny volana Jona 2024 lasa teo iny hoy hatrany ny ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Ernaivo tamin'iny andro ny omaly iny raha nitafa tamin'ny mpanao gazety moa ny tena tao anatin'izany rehetra izany. Isan'ny namparary ny olona tena toerana tamin'ny fotoana io ny sakafo, zava-pisotro, ny divay, setroka hoy hatrany nambarany nefa tsy nisy fanadihadiana momba n'izany rehetra izany. Nisy ihany koa hoy izy ny resaka toy ny hoe papasosy nanolotra fiara izay mendrika hanaovana fanadihadiana ihany koa ao anatin'izany rehetra izany. Tsy hoe faly fotsiny isika hanameloka anireo olona izay telo voatazona any am-ponjany fa ny marina hivoaka no tena ilaina hoy hatrany ny ministry ny fitsarana manoloana an'ity raharaha Ambohimalaza ity satria mantsy nisy ny anaran'olona izay voatontonona tamin'izany fotoana izany fa voalaza fa papasosy nilay tovavy izay tompona anniversaire tamin'izany fotoana izany ary nanolotra fiara raitra dia raitra tamin'ilay tovavy izay azo lazaina hoe sipany izay sipany ambadibadika moa izany mazava ho azy ankoatra ny vady amanjanany ao an-trano dia eo indrindra no tokony anaovana fanadihadiana hoy hatrany ity ministry ny fitsarana ity manoloana an'izay hoe resaka papasosy izay satria azo lazaina fa misy fandraisana amin'ireny raharaha Ambohimalaza izay nafaty olona maro reny ity resaka papasosy izay voizina etsero ity nanomboka tamin'iny raharaha tamin'ny volana Jona iny mandraka teny androany efa ela ihany izay iny raharaha iny nefa toa mandraka teny androany dia mbola manjavozavo foana ny tena hoe izavy ireo tena tompona andraikitra tao anatin'iny raharaha Ambohimalaza iny fa toa ireo olona telo izay nitanana amponja fotsiny no voaroroy amin'ity raharaha ity amin'izao fotoana izao fa mbola tsy dia mazava tsara izavy ireo tena atidohan'ny kotrika an'izay resaka fanapozina ara-tsakafo teny Ambohimalaza izay tsara ho mariana trany nefa fa tsy teny Ambohimalaza ihany no nisan'izay fanapozina ara-tsakafo zay fa nahitana an'izay ihany koa ny tany Mahajanga ny tany Toamasina ary ny tany Fianarantsoa-tany izay namoizana ny olona ihany koa ny tany Fianarantsoa-tany nefa toa tsy nisy toyny akory izay raharaha rehetra izay fa tao Ambohimalaza ihany no tena nalaza be tao anatin'izay resaka fanapozinana ara-tsakafo zay ka eo indrindra nipetraka fantanina atao ahoana zany ireo fanapozinana ara-tsakafo izay niseho tamin'ny faritra hafa ankoatra ny Antananarivo asa raha mbola itoy ihany fanadihadiana mahakasika azy ireny asa raha hijanona tsy misy tohiny indray sa ny ao Antananarivo ihany no hanaovana fanadihadiana fa ny ambiny kosa dia ajanona mipetraka ho mistera mandrakarivo ho ireo izay mpanarabavao manoloana an'ity raharaha Ambohimalaza ity hatrany izay no masaka azo narozy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahito sanandro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirarisoa